Mikasika ny fifidianana be ny tanàna ataoko angambany fa ny CENI no mamaritra ny daty tokony hanaovana ny fifidianana izay. Faharoa manarakarak'izay i raha midinika amin'ny ministra ny intérieur. Fa zao ohatra nareo ihany ohatra nareny ohatra nisy antokony laza hoe aza mbola atao aloha ny fifidianana be ny tanàna, jereo aloha ny liste électorale. Ohatran'izay no nataon'ny CENI mijery ny liste électorale aloha. Dia ohatran'ny hoe tsy fantatsika intsony hoe ho atao ve ilay fifidianana sa tsy ho atao, satria nisy antokony laza. Fa raha atao amin'ity taona ity fifidianana io dia tsy handray anjara amin'izany fifidianana be ny tanàna zany. Ka io zany ny antsika dia zavatra manara-dalàna ny zavatra tokony ho atao. Rehefa atao ny fifidianana, rehefa tokony ho atao dia ho atao. Rehefa zay ny fanarahany be sy ny maro dia mino fa vonona daholo ny antoko rehetrarehetra hiatrika an'izany fifidianana be ny tanàna ho atao zany. Ataoko angambany fa vaovao tsy marina zany tsy mitombina satria tsy misimisy mananeritreritra ny PDS eo. Anjara ny vahoaka no mijery hoe navita ny asany ve ny tanàna. Tao anatin'izay efa taona ny tanàna an'izay, miova ve ny tanàna sa ny nikorotana, ny nadio ve ny tanàna sa ny naloto. Dia anjara ny vahoaka no manapaka an'izay amin'ny fifidianana izay ho atao, mifidy an'izay be ny tanàna tena mahavita azy, tena afaka mpandroso ny firenena. Dia izay ny zavatra ho atao. Midinika amin'ny filakevitry ny ministra, anontany ny CENI tenako, anontany ihany koa ny ministra ny antany mikasika ny hoe afaka miroso marina ve amin'ny fifidianana be ny tanàntsika. Anontany ihany koa an'ireo antoko izay nilaza fa tsy tokony ho atao ny fifidianana. Tsika zatra manohatra ny zavatra mitranga foana. Rehefa milaza tsika tokony hiroso dia eo ny tenin'ny sasany hoe aza mbola miroso fa mijanona aloha. Rehefa hiroso indray tsika dia eo ny tenin'ny sasany hoe aza mbola mandeha aloha. Ka zao ny zavatra ataontsika dia hisy fanapa-kevitra amin'ity herinandro ity, na amin'ny herinandro ho avy amin'ny fiala-kevitra ministra tsy maintsy manapa-kevitra mikasika an'izay fotoana tokony anaovana ny fifidianana be ny tanàna zay. Zay ny teneniko anareo hoe tokony antanina aloha le antoko le nilaza hoe aza atao amin'ity taona ity le izy ohatra ny teny hoe aza atao amin'ity taona ity fifidianana io. Dia antanitsika ihany koa ny CENI hoe ahoana ny fahitan'ny CENI anazy, madio marina ve ny lisy fifidianana sa mbola ao le olona maty rehetrarehetra reny, sa efa madio tanteraka ny lisy fifidianana. Rehefa madio ny lisy fifidianana, madio ary vonona hiroso amin'ny fifidianana, tsika dia miroso amin'izay fifidianana.